tomboko lahy sy tomboko vavy. Mahazava-dehibe ny fisaorana aloha raha haniko rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy. Izay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha-kristiana koa isaorana koa nanao ratsy ary ako. Saka fisaorana zany mifameno amin'ny fifandeferana. Hoe na nanao ratsy na nanao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy dia mahafantatra bolana momba ny fisaorana ao. Fahalalam-pomba aloha ilay izany. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady, misaotra, salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'ilay fanontaniana aloha. Angamba ny voatotoana anao dia hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha dia hoe mahaiza misaotra. Ya, tena mihabetsaka tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe eo atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'ilay tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'ilay zaza. Dia na ilay zaza manao misaotra na salama tsy hain'ilay zaza tsony amin'izao. Zavatra ngeza be mihitsy izany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinan-kanina dia misaotra miandrandra ny lany miandrandra. Isika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Iany to torevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy mahay makasitraka, mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafinina zany na eo amin'ny lafinina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra. Fisaorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray. Dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava, fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely omena n'ilay olona izay nahavita sy nanao soa ny tena. Aza adiny koa misy fisaorana anankiray teny gasy ilay hoe misaovaty. Izay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny heviny. Zay. Ohatra hoe misy olona manome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony halala misaotra. Na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana anome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao, angamba teny hoe misaotra tompoko. Misaotra tomboko lahy, misaotra tomboko vavy.